Anisan'ny mba toerana ankehitriny eo amin'ny lafin'ny ara-politika ny fametrahana ny fanapaha-pahefana eto Madagasikara. Manana ny fomba fijeriny amin'izany ireo parlementaira, indrindra ny avy amin'ny antenimiran-doholona izay manana andraikitra mavesatra ihany koa amin'ny fanaraha-maso izany fanapaha-pahefana izany. Andrasana amin'ity fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa ity noho izany ny taratra izany fanapaha-pahefana sy ny fampandrosoana ifoton'izany hoy Andriamatoa Honoré Rakotomanana, filohan'ny antenimiran-doholona. Ho azy dia tokony hita taratra amin'ny teti-bolam-panjakana izany paikady entina mampiroborobo ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany. Raha misy afa amin'ny raha-pahefana tokony misy afa amin'nyrana ny vola sy ny olona zany hoe transfert concomitant de ressources humaines et de ressources financières. Zay zany dia hojerena zany. Arakaraka an'izay io dia sakiran'io zany hoe teti-bolan'ny antenimiran-doholona ty tamin'ity eny promory ity dia tena siapisy rehefa ny manateny zay fa voarakarana amin'izay ny teti-bolan'ny antenimiran-doholona. Anaraka an'izay dia mety isy na atao droit ngamba ovoka droit ny amin'ny ministère de l'économie blanche ny ataontsika mas na ataontsika hoe ny momban'ny fitserevana ny maro-drefy amin'ny tokanesaka zay vita isaky ny ministère salariale idiran'ny parlementa salariale zany zany vitany hoe zany zany manany zoa dia anaitra sady ny premisany hoe pegavita fa izy amin'ny hoe amin'ny valaka octobre misokatra ny fipitorapivina mba tonga hatramin'izany dia voagarana pasotana le mpanalitazy da maimaika ny mpanalitazy adimodina zazany izy. Ny fampandrosoana mirindra sy voalanjalanja isaky ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana Madagasikara no ahafahana mampandroso manontolo ny firenena hoy ihany ity filohan'ny antenimiran-doholona ity.